Publicité. Miarabantsika rehetra ny tokantrano andray tompoko lasy tompoko vavy amin'ity androany ity ato anatin'ny afandaharana lio 20h15 aty maminay indray no miaraka aminao ato anatin'ity fandaharana ity araka izao hitanao eto amin'ny plateau-ny 20h15 zao dia manambany indray tsika tsy efa tsisy vino amintsika rehetra ny tokantrano any andriamatora fanomezatsozy zao ny rina izay filohan'ny afany malagasy falomirabanao zay eto amin'ny M24 miarabanao namana dia miraba ny mpiaindratra rehetra ny M24 dia makasitraka indrindra koa fanasana. Ia, voninahitra lehibe ho an'ny M24 ny fahatongavanao eto amin'ity toerana ity androany izay hitondra fanehoan-kevitra, hitondra fampahafantarana maro samihafa ihany koa. Ianao moa fa tsisy vina amin'ny olona raha teo fantaniako voalohany angamba amin'ny zavatra izay mitana ny sainy maro amin'izao fotoana izao ny tontolon'ny fifidianana. Raha aminao manokana isy ve ny fifidianana sa tsy isy amin'ity taona ity satria volana vitsivitsy izao melohany hahatongavana izay daty napetraka sy izay mbola mangina na eny amin'ny afanjakana na ety mpanoatra mbola mangina izay tontolo ny fifidianana izay. Sotranao namana yadia ny tiako fotsiny ho teneniny ety ampiandohana amboatsika sy no fandarana dia samy tompony ty Madagasikara ty daholo ny malagasy rehetra nampatory hetsena ao amin'ny tetezan'ny bioririka izy na ihany koa izy manamboninahitra eto amin'ny tany sy ny firenena ary tiako manamarika dia ny hoe latsaka katirena ny firenetsika fantany napetraka ao hoe misy hoe fifidianana sa tsisy ny fifidianana ho antsika tena mifoha madio mihitsy hoe na misy ny fifidianana na tsisy ny fifidianana dia valiko amin'ny fototsotry ianao hoe sahirana foana amin'ny malagasy satria latsaka katirena ny firenena noho ny politika tsy mahomby izay efa nisy hatrany amin'ny fanjanahantany ary ny vahiny foana ny eo ambadika io fifidianana io dia tsy mitondra vokatsoa ho an'ny malagasy rehetra ao anatin'ny fampizarana, ny fanakorontanana, ny resaka zarazara ao anjakana. Zany rehetra zany zany anisan'ny faritra anankiray ampalatsa-danja ny sotoavina malagasy, mahasimba ilay atao hoe fihevanana, matsimba ihany koa ny olana maro isan-karazany. Ka raha teneniko namana ady dia zao hoe ho anahy manokana dia tsisy ny miracle, tsisy miracle fa tsisy mahavita mihitsy zany schéma zany hoe ahoana ny anovoana ny Madagasikara raha tsy miditra ao anatin'ny firaisan-kina sy ny fihavanantsika ary mitandrana ohatry ny anak'Andriamaso ny fiandrianam-pirenena. Zay zavatra zay no tokony ho jerena. Zany tsy anisan'ny liamaly hoe inona ny fifidianana raha misy ny fifidianana, inona ny vokatra mety iseho any amin'ny korotana, raha tsisy ny fifidianana inona zavatra iseho any amin'ny korotana dia ho aiza ilay malagasy ary zay ny amezako le teniko hoe samy tompony ty Madagasikara ty ny iza dia tokony ho jerentsika ao anatiny. Laza ianao teo hoe le politika hatramin'izay mihitsy no tsy nahomby teto amin'ny Madagasikara nefa repoblika maro ny fandimby teto amintsika, inona ny tena olana mahatonga le politika tsy mahomby eto Madagasikara, le vahoaka eto Madagasikara ve sa le paikady hoentina ao anatin'le politika mihitsy ny tsy mandaitra amin'le vahoaka eto Madagasikara? Tsara fipetraka izay fanontaniana izay namana adia ary tiako hitsaina hitsatoka amin'izao fandalovaka eto amin'ny M24 zao tsain'ny malagasy fa nanomboka nazahoantsika fahaleovantena nipitehana ny toe-karena sosialy eto amintsika. Raha tsy hiteny fotsiny mpanao politika tsy samy milazana zany fa iza no mitatana ny solika eto Madagasikara, iza no mitatana ny telefônina eto Madagasikara ary iza no mitatana ny jirama eto Madagasikara. Anizy reo groupe sy ny sisa reo matahotra ny mpanao politika dia tsy samy teny ny ambadika izay rehetrarehetra zay fa menantsika ny fanjanahantany tamin'ny 1960 dia nizahana na privatisation na reo hoe fielana io miafara mihitsy amin'ny réquisition tsy azo natao tsarareo tsony ny manao réquisition resaka solika dia fantatritsika ny délestage ankehitriny satria mandray vola avy any ivelantsika dia zay tia baikonatsika nanana solimatsika iza no mivarotra ny solima zany fanontaniana zany zany mila mipetraka ho an'ny malagasy fa tsy ataon'le politika mpitolo fotsiny hoe ara zay tonga eo tsy mahay mpitondra teo tsisy mpitondra namana iady teto Madagasikara ka samy teny na samy laza fa tsy tia ny tanindrazana fa tia izy fa ny problème mipetraka tsy tafavoaka izy. Anisan'izany ninona lazaina dia za miteny namako ary tsy hoe namana fa tena mpiaramonina mpifanolo-bodirindrina ministry ny angovan-kehitriny zazany arany lalao koa raha zay nilazana azy teny amin'ny iny ano zato iny fantatro ny fahitsiana fa rehefa mitady ianao hoe ahoana ny anavotana ny jirama io eo ampelantanany tsy mahazo manao réquisition nareo zo banque mondiale namina solika aiza le intérêt public tsy afaka tsisy fahefam-panjakana ntsony any ao anatiny delosika ny délestage satria zareo tsy samy laza an'izany hoe inona tena mahatonga ny délestage io fivarotantsika ny solima fa maninontsika tsy hitrandraka ny tsimororo manana tsimororo tsika zany zavatra niny zavatra tsotry maninona raha rehefa tena danger resaka io le hoe resaka tsy fampin'ny rano tsy fampin'ny solika tsika ny manana masoandro
afantatsika tsara zao firoborobony ao anatin'izany rehetrarehetra zany de maninona zany tsika tena ninina mpitehana zay ny zavatra nisy hatramin'ny milina 960 makaty ary zay zavatra zay tsy fantatry ny mpitondra fa tsy ambarany vahoaka le izy de ny vahoaka koa de ampahanofisiny de manofitsika rehetrarehetra manofo mpitondra fivavahana zereo abedibe mpaminany mipotrapotra ho azy samy meritreritra nofo daholy manofo mpanao politika teo filopirenena satria mahita nikajy izay eritreretiny fa izy mampandrosa Madagasikara nofo mijanona ho nofo daholy zany raha tsy miveritsika firaisakina fihavanana sotoavina amin'ny malagasy dia ny resaka fifanampiana tsy misy vahaolana eto Madagasikara niza mpitondra eo ary mandainga sy mpamita bahoaka raha ohatra ka miteny an'izay raha ohatra ka any zao le ozy ny olona hoe za mialatsiny hoa za zany mijeretina manady tsy piso lelaka tsisy misy solelahako na amin'iza na amin'iza fa mametraka kosa hoe mpandalina ary mpandinika andraram-pirenena miteny aminao fa zao namanadimy marina hoe samy nampanantena daholy ary tena tondra malagasy any amin'ny tsaratsara kokoa tsy andana zany tsika ny hery lehibe roa aloha tonga de mahitsiny any fa nehokevitra hoe zava-poana ary nofinofo ihany no ataony zay candidat sy mahazo vola-tseroa raha tsy vita manisaka ny atao hoe majorité silencieux fa ny tena marina de candidat roa mbola mitanan'io tontolo politika eto Madagasikara io de Ian Rajoelina sy Andriamatoa Marc Caravaly manana ny marina de tsotra hoe ro ny malagasy rehefa tezitra amin'ny jirama izy tezitra amin'ny finance izy tezitra amin'izay zavatra de tsy mifidy ny ataony tsy mifidy izy rehefa tezitra izy de aleo manao rami am'zoro fifidianana aleo manao beloty aleo mandeha manjono aleo mitondra zana mandehandeha aleo mivarotra zany rehetrarehetra zany ny antra ka zany zavatra zany tsy hoe inona samy mafy be daholy anisan'ny directeur de campagne na candidat tamin'ny fifidianana farany teo fa apetraky tsara namana adidiny hoe rehefa eny an-dalana ianao de ozy ny olona hoe lany io président premier tour de vitatsika zany daholy ro candidat reo ary zay mahazo mety 36 le teo fa amty mbola 50 mahery ok io président ianao zany eny an-dalana efa mibotsimbotsy na inona mo tiako fanga zay midina sûreté ray fa rehefa tonga le ora-pifidianana tsisy mifidy izy rehetra fihetsy mpanao politika fa fihetsy koa ny vahoaka apetrako mazava tsara zay tsy misy anto mihitsy zany ao anatin'izao rehetrarehetra zao reo sarima vola dala tompony ny mpanao politika andeha ho atobakety seroa fa maninona raha naovana orinasa zay fanontaniana apetrakytsika hoe raha tena tia tanindrazana maninona ny tsy mifanampy any le problème mapetraka eto Madagasikara ary ny akamarony mety hidirantsika sanao resaka nationalité fa za zao mahalala hoe 100 000 mahery ny ao Eropa ny malagasy mipetraka any de zany 100 000 mahery zany dia mampanontany tena atsika hoe naninona ny akamarony reo misy manana orinasa any fa naninona ny sitao amin'ny firenenao fitiava-tanindrazana tena marina dia de manampy malagasy mpiray tanindrazana aminy ka io fiatsaram-belatsy fiodonana fititeana-karena tapoka fa mpanofisana zay ny azoko lazaina na amina toko fivavahana io na amina toko politika io na amin'ny société civile apetraka eto amintsika le nofinofy manofisa raha zany tonga eo fa ianao tsy maintsy miasa vominana ya mafana de mafana tokoa ny resaka président mafantaniana roa avy hatrany ngamba no apetrako aminao tao anatin'izay resaka ny fanaovantsika zay hoe inona no amerina afaka amerina ndray ary le firaisakinana ny samy malagasy de anisan'ny tenin'ny mpanao politika foana matetika indrindra ireo raraka moa zany ao anatin'ny tontolon'ny fividianana hoe ny vahoaka malagasy tsy mijery tsangakevitra fa mijery tsangan'olona ahoana ny fomba ialantsika amin'izay fomba fijery anankiray zay hoe raha misy olona anankiray ato manana tsangakevitra tsara afaka arinavitra Madagasikara de misy olona anankiray ato zay sady bogosy manambola de ino vidia malagasy ahoana ny fomba ialantsika ao anatin'izay tsotra namana tsy ho afakitsika le izy aloatra eto fa ny tsika ny fetsy mpanao politika raha nyteneniko anao teo de fetsy koa mivahoaka ary PDP ny jiola politika sy mipikaramanady politika tsy tena manana vrai mpanao politika tsika zao tonga fifidianana de zay vao miteny hoe anao pré-campagne zay mamory olo zay manangana base zay anao inona ny anarany ty anao congrès zay fa taiza zany nandritra ny 5 taona naninona za miteny aminao ny tena Andriamatoa Marc Caravaly mananao ianana 4 lisatrano tsika tsy tiako zao fa teniny de ny teny koa Andriamatoa Andrina Rajoelina hoe anangana vintsika raha nisy nanampy Andriamatoa Marc Caravaly manana de tonga tokoa zany 4 lisatrano zany fa tsy mifanenjika ary raha nisy nanampy Andriamatoa Andrina Rajoelina vita tokoa mivina rehetrarehetra ary veriko aminao fa manao soa sarotra eto Madagasikara noho ny manao ratsy satria ao le trafic d'influence ao koa lay fampiarovana misy olona anankiray manao eloka de hoarovana foana satria mety ray fiaviana mety ray promotion mety zavatra maro de vetinaiza le firenena karaha teneninao amiko de raha mipetraka ao fanontaniana de hoe
inona ny atonga antsika ao anatin'ny fitiavan'olona diso tafahoatritsika fa za eto de mamerina aminao to amin'ny 24 mbola manamafetrany ary mahalala zay mpijery zay manaraka ady hoe na ratsy ny ataonao misy valiny tsara ny ataonao misy valiny tsy misy ratsy zany na manayadika hoe any an-danitra na any am-pasany zany mbola za zany tsy miraraha zay elo sy ny sisany fa ito tany de mahita hoe iny oloninona anao tsara fantatrao amin'ny zavatra ataony io iny oloninona anao ratsy ary eto zany niara zany be de be rehefa tena mijoro amin'ny fahamarinany ianao ngamba sahako no miteny fa niato an'izany majinika zany zany navitan'izany hoe trano-brika atakalo trano anso tsy nikaiko nandraisana vola fa motiva de hoe ahoana nikadrany mibandy iny ahoana nidirany mibandy iny amponja amrona dossier ianao ny faniriko de tanorazako ty tehitrotra ary tsy mazaka fa hoentina ho aiza raha novan'izay politika zay tsy afaka ho aiza ao anatin'ny mafia be dehibe manodidina tsy afaka ho aiza manoloana zavatra misy satria le malagasy de mahandro foana hoe raha ihany no tonga ao de zao fanirina zao lasa nofo io zay nofo zay foana manofo daholy jereo tsara fa mpamina firy moa no miseho amin'ny antoko-pivavahana tsy hainao ntsony hoe inona ny fivavahana rany eto Madagasikara mampalahelo fotsiny raha neti-paharazana reo tangalamena reo ampanjaka amin'ny faritra lasa nangina fa lasa nseho amina zavatra tsy lozika tsika amina zavatra adihevitra diso tsika napino ny Facebook dia potika le firenetsika potika ny firenetsika tsisy matsiaro zany ary hoana no avy ny taranaka zay zany tokony apetraka raha tena hoe vrai mpanao politika raha nova amin'ny politika tenenanao de ahoana no avy ny taranako yady potika any tontolo enany raha mijery zao ty faritra misy anareo aty de jereo tsara fa reo tao reo talono fakanatrondro reo fiveloman'ny olo reo tambary be dehibe reo manome asa ho an'le olona reo manome tontolo maro samy hafa reo fa ankehitriny inona zavatra misy loharano raha ritra ankehitriny ny iny zao ivorina maneran-tany vaky zao tontolo zao hoe ahoana ty resaka fivoavany toetiny ampy ty tsapatsika zao fa raha tena marina zao de tokony ao anatina ririnina tena ririnina tsika fa na io mafana betapoka zany na io mangatsika betapoka aiza zany ny taranakitsika tokony apetraka hoe zavy mieritreritra ho an'ny taranako zavy anao politika ho an'ny vady aman-janako de zay niverenako amin'ny teninao hoe ny eto Madagasikara misy mpikaramanady politika jiola politika kaiky ny fifidianana velona daholo ray fa tamaty mitady teteza mita mitady zavatra maro reo jiola politika sy mpikaramanady politika fa aiza ny tena vrai politika tokony mandavataona io misy zavatra lamina samipetraka za mpitarika société civile ary zany eritreretiko niniko mihitsy moa nangataka taminay za resana andro any exode urbain fa nanao zany exode urbain tarika ny vahoaka andao hiasa andao hihinana tsy maintsy miasa ianao vo mihinana ary ankehitriny ny informel be dehibe amin'ny eto Madagasikara amin'ny asa aiza ny mpanao politika iankadrien reny zany zavatra rany tsy misy miracle na iza tonga eo amin'ny 2024 mbola meo ratsy noho izao ny fiainatsika malagasy satria tsy tonga tsaintsika amin'ny fomba fanaovana politika fitiavatena fitiavam-bola ary anenina za mahalala be dehibe ko olona nitondra teo fitondrana ministra mandeha bus ankehitriny be dehibe mahita olona tazona CT teo aloha tapakalalan-dratsy tapakalalan-dra roa lasa mivarotra eny amoron-dalana satria ny ratsy ataonao misy valina tsy manany ianao ary zay zavatra zay misy ny fanahy aza mivarotra fanahy maninona no ivarotra fanahy ianao tao firenenao manakare Madagasikara fa le tsika nirena eritreretintsika de zao hoe materialiste tsika V8 trano be mezinezina aiza zany le izy fa ny tena marina ny natiora aloha ny tena voalohany sakafonao averiko tsara ny amin'ny sosialy ny afy eziko am'izao sosialy sakafo hoanina trano finenana fahasalamana fandrimpahalemana fampianaran-janaka de miasa mamelona zay roa aloha zany tena tokony hoe bazaina hoe sosialy ny problème any miambo manam-pahaizana daholy zay problème eto Madagasikara miambo manam-pahaizana elahy tsy zany teny aminao fa raha fiainan'ny malagasy aiko tsy aiko jery tsy tondrako stylo io tsy tonga penina ary tsy voatery ho ministra na voatery ho député vo mandray andraikitra isanandro de afaka manampy fa za tsy manampy compétente maninona moa namana iadino misy ny olona andeha revirevy izy de andeha analalana ny sipany izy de andeha sotrosotro labera izy de andeha te hinana tonontonona koa izy de angatabolany aminao izy na ipoka sigara zanga fa naraka taminao fo ianao sigara fa niasa miasa manampy misy tena misy lany foa izy amin'ny resaka fivarotana anana na fivarotana an'ireo voasarisa tonga eo amiko izy de aleoko zany tsy manana mamen reny fa raha hoe revirevy zany misy andro no mety mba analana kely zany fa misy olona ne manomboka maraina mandraparivinandro na manahadia de hoe irevy isotro toka isotro labera aiza misy sigara fangamo fanaraka tsika ipoka sigara iaraka tsika de zany antoka sigaranao de rehefa ao anata zany rehetrarehetra zany aiza misy otsetsafony de aiza ny fanovany mpanao politika an'izay toetsainy zay ahoana tokony itondraminy
mpanao politika mba isany le malagasy ipetrahany le malagasy amin'ny toerany tsisy zany a potika amin'ny firenentsika ninninona zavatra tenenina ankehitriny de potika ary contrôleur zava-misy ny anampo mba fijeriko de ny hoe za tsy manome tsy mpitondra mihitsy fa le vahoaka mieritreritra hoe sy anatitra vary rehefa ianona filoham-pirenena eo na ianona ny député eo na ianona ny fitana tsisy zany e ny atsembohan'ny tavanao ny nananao zo mibaiboly aloha voalohany zay ny natiora amin'ny olombelona faharoa dia tsotra fa manamora ny famoronana asa ny tokony firenena ny fanjakana ya akoatran'izay anoizatsika ny tava sy ny resadresaka eto amin'ity toerana ity laza ianao teo hoe atoko roa no domine ny tontolo politika eto Madagasikara dia ny antokony Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina sy Andriamatoa Marc Ravalomanana ireo olona anankiroa ireo nefa dia samy miankin-doha avokoa ny amin'ny avy any ivelany ahoana amin'izay ary ny tongavany Madagasikara tsy hiankin-doha amin'ny any ivelany raha hiala amin'ireo vahiny ireo zany tsika le mametraka ny maizy azy eto amintsika na ny kolotsainy na ny politika na ny fahaiza-manao ny rehetra afaka antenaina ve fa androso Madagasikara rehefa miala amin'ireo vahiny ireo sa hoe rehefa miala amin'ireo vahiny ireo dia verina hiemitra hatrany Madagasikara ao anatin'izay raharaham-pirenena izay zay le teneniko anao teo hoe ahoana fomba hitaritako azy azahoan'ny mpiaino azy hoe tsy misy mahavita fahagagana tsisy fahagagana iseho eto fa mila mifanaraka tsika andao antsika anao andreo firenena ty Afrika hoe androka andreo fa voaloha ve zakatsika aloha ny tsy ampiasa Facebook sy ny telefôna satria anazy reo isefie zany zakatsika ve ny tsy ampiasa lasantsy sy gasoil satria anazy reo zakatsika ve no délestage na tena hidina be zany farim-piainana zany zany hoe raha hialitsika fanapahan-kevitra io hatramin'ny sakafo mbola farany fanapahan-kevitsika io fieritreretantsika io ahoana zavatra ho atao tsy ho vita tao anatin'ny fotoana fohy zany lizany zao zany zay tiany atao io mandaingy zany laika miodiny zany hoe délestage eto Madagasikara de iteny ny fitondrana hoe fampita inona tsy tokony zany ny excuse tokony lazaina vahoaka amin'ny marina fa ampijaliandreo an-trano rehefa izy ny tia ametraka mpitondra eo de manala mpitondra toy ny ametrahako fanontaniana hoe ho an'ny olona tokony mahay géopolitika tsy tokony hijery fotsiny hoe inona le atao hoe citoyen malgasy milaza mpanady ady politique tsika inona le citoyen français tsy hany le discussion fa naninona ny voahan'izany amin'izao fotoana so de mifandrihana ve tsika satria zany zavatra misy zany inona ny ambadiky reny rehetrarehetra reny fa hoe inona reny ampikorotana malagasy de jirena le izy efa voapetrapetraka na ny réseau arany voavoaka amin'ny tambazotra tsirasery ty zany le hoe inona ny anaran'ity azahoana PSB anaty fe scandale hitanao tam'ty rehefa tena ozigozonona zany io fitondrana io de scandale daholo mandeha hatramina sary mamofady sarina mamofady zany be de be sao anaty MP koa de gaga mihitsy sarina olona ambony atao firenena misy mandeha fo anaty MP ty mba za aloha tsy anao an'izany ary tsy sotoavina amiko mihitsy zany hoe manana dossier an'olona be de be fa tsy zay ny hoetiko polémique eto satria za mbola miverina amin'ny teniko ohatrany ahoana ny siny fihavanana sy mifankatiavana eto grand pardon mety eto raha valiteny meko anao adia zay zany samy nanao tsy mety daholo teto ary samy tokony heritreritra samy nangalatra rim-bahoaka ary samy mieritreritra hoe ahoana ny tondratsika an'ity samy tsy nanao tsinitsinina fa ny amiko de zao hoe ny atao hoe manao asa soa de maka ny ratsy atsaraina de andao iketsika le ratsy rehetra ananatsika fa ny maka ny soa ho soavina de filamboninahitra zay de zay ny atao hoe piso lelaka rehefa jerinareo rehefa mifona ny olona anankiray ny tena marina zany natao amin'ny baiboly arany dia zay voalaza amin'ny baiboly tsy tonga aka ny olo marina fa mpanota ibebaka de tokony zay ny ametrakantsika amin'ny fitiavan-tanindrazana za tsy mpitoro teny so de mahasiro ety ray akoatra septembre hoe lasa pasteur ndray aty fa ataontsika ao anaty farangisosina le izy hoe tsotra andaontsika hifamela tena andaontsika hiaiko fa nisy zavatra tsy nentina ataontsika teto amin'ny tanindrazantsika andaontsika hiady amina réseau fa réseau manimba mpitondra atsika mipitehana daholo mpitondra atsika teto ary mila matsapa an'izany mpitondra ny mpitondra de tokony ailefika anana fanetretena fanetretena amin'ny fomba fanaovana politika ny ilaina namana dia raha tiatsika hoarovana ty Madagasikara ty miteny an'izany tsy misy zany ho zay tonga eo amin'ny 2024 hidaboka tsy ho ela na misy ny fifidianana tsy misy ny fifidianana ho raikitra ny cœur fa andaontsika tsapatena hoe raha lay antoko roa tenenanao teo fotsiny Tim sy ny TGV miara misakafo ray ataona ny Andriamatoa Marc Ravalomanana sy Andriamatoa Andry Rajoelina de mifandom-pera de mihavana amin'ny malagasy rehetra iza mba tokony anao an'izany fanetretena zany ajanony any le ambopo fa tsy misy miracle ady 10 taona ozy izy mimpandinika politika io adin'izy rolahy io fa azo alamina io za zany de zay ny tenenako ny mpanolo-tsaindry zalahy tena ohatry zalahy samy tompony ty Madagasikara ty
aza excitena zany ady zany fo Andro Rajoelina de iady amin'Andriamatoa Marc Ravalomanana aza excitena Andriamatoa Marc Ravalomanana iady amin'Andriamatoa Andro Rajoelina fa ny tena marina ampivana Andriamatoa Rajonary mampianana Andriamatoa cité ny zavatra mba nafinaritra tam'le fijerevana leo anao cité Julie de tao Mahamasina voaka tamin'ny vaovao rehetrarehetra niaraka tena ray lalana ohatrany tena mba fandona mihitsy nga cité sy fo Andro Jirina Rajoelina toy zay tafo zany tena valo mivavako satria ny mivavaka nataoko 1er janvier 2023 de nangataka tamin'Andriamanitra hoe Andriamanitra jereo ny taninay aloha mba hiavandreo mpanao politika satria maty ny tantsaha maty ny mpamboly mitombo mipatoretsena metibety tsy manako hoanina betsaka maty ny anoanana no ny ady la politika ahoana tsatsapan'ny mpanao politika zany na manay aty tena problème no ilay ampopokedista fa ohatra fa zao vovoka ianao ka mbola vovoka ihany de mbola eo amin'ny toerana ianao de manaova tsara mpiarabelona anao tsy hitondra fananarana fa hitondra fisainana kosa hoe potika ty firenetsika ty aiza ohatrany ahoana ny ametraha aleo mametraka zavatra tsara ho an'ny fiainanao aleo tsaroana ianao rehefa ao anatin'ny rangolao samy hiditra an'io rangolao io daholy rehefa ao ianao de mba tsaroana hoe iny kay le sovitany tena nanana an'izay fa za miteny io moa zany raha tena marina tsy haiko be de be mivoy aleo nini fa za tsy hiditra any am'le nini na hoe samy ilatsaka za tsy hiditra any am'le miara milatsaka fa tadidio fa miankina aminareo no hain'ny malagasy tena ray fotsiny hoe fona ohatrany zavatra hitantsika tamin'ny filopirenena tany ivelany rehefa tena hita mafana ny tao aminy de tsy nilatsaka izy fa netreteny reny ka ty tsy hoe za tsy hiteny hoe aza milatsaka amin'ny fo Andro Jirina Rajoelina fa za miteny hoe tena miraisa latabatra fotsiny de atao ohatrany fividianana dekonina am-piangonana io izy filohany aiza catéchomène de mifiry ny candidat vita iny de miaraka dona masina ambony latabatra de andao ifanampy am'izay zay ny ilany firenena io sika koa nefa ndraindray manana an'le toetsaina hoe tsy miady fa ny kobay ankelika ihany miandrikendry tohana fotsiny etsy amin'ny anankiray de miteny am'izay fa zarantsika ihany koa le hoe rehefa misy ny zavatra anankiray tsy mety ny ataony anankiray de miteny am'izay le anankiray zay nilaza fa efa namela ny eloko le anankiray hoe efa niteny tam'izao fotoana zao efa nametraka an'izao tam'izao fotoana zao fa tsy nienona de zay ndray miteraka disadisa eo amin'ny tontolo politika sy ny mabizara ndray ny vahoaka malagasy zay matetika lasa sorona foana eo amin'ny tontolon'ny politika fidinana andalambe tratrany lacrymogène misy ny voatifitra misy ny namony any nefa reny rehetrarehetra eny lasa very anjavony avokoa tena vahaolana ve ny firaisana latabatra ho an'izy miraha lamianaka ireo andiniana na raha politika sy fanavotana ny Madagasikara sa olo-kafa mihitsy akoatran'izy ireo no mendrika hitondra Madagasikara zay amerina le firaisan'ny samy malagasy aloha safidy ary androany eto amin'ny 24 raha eny fa mety misy nampalalana zany fa hompalalako kokoa ny malagasy manaraka atsika hoe anao vieux za no miteny aminao namana iady androany hoe nanomboka tamin'ny 12 taonako teo any naniry tao an-tsaiko mitsiry tao an-tsaiko ny atao fitiava-tanindrazana ary anisany mbola tena tanora voeritreriny no nisy ny 2002 fa anisany chef de grève chef de Le Mans ary tena mpibaiko raha amin'iny boribory tamin'ny faha-efatra iny ny andra zany hoe tanka avy any arivo mamo banque centrale sy ny sisa anisan'ny tarika tanora ary tena nazaka tanora tena anisany tena mpifehy tena leader tamina tolona 2002 raha misy milaza azo team ankehitriny tena team koa ary zany tena anisany tena nanetsiketsika zany raha tamin'ny boribory tamin'ny faha-efatra tsapan'ireo solom-bavamboaka tamin'izany fotoana andro tsy nitady tampony fa le hoe tanindrazana fa za tsy nahazo toerana tamin'Andriamatoa Marc ary tsy nangataka koa tsisy lako an'izany satria le tanindrazana le raha manjaka ao anatinao zany ny atao hoe tanindrazana zay ny fanonganan'Andriamatoa Andro Jirina Rajoelina sy anao azafady fonako azafady fanonganan'Andriamatoa Marc Ravalomanana sy ny amiral Didier Ratsiraka zay tena nanao ary miboboka ohatry ny faniriko androany ahoana ny anavotana ny tanindrazana satria amiko ny fitiava-tanindrazana tiana marina dia manampy ny malagasy mpiray tanindrazana miforofona amin'ny asa amin'ny toe-tsaina amin'ny zavatra maro zany na manay aty fa kivy ihany zany rehefa amin'ny ora farany de miora farany de raikitra 2009 ary raha 2009 indray mbola tompony zany tolona zany malala zany Andriamatoa Alain Ramarson malala zany Ramatoa Nadine Ramarson fa anisany tena nanana zany niketrika an'izany 2009 tsy mahamenatra ny teny zany satria mitadiny tsaratsara ho an'ny mpiray tanindrazana mikaikaiky fa zany ray tamin'izany tolona rehetra zany za tsy mitamby volana mpanao politika tsy misy mpanao politika eto Madagasikara ka afaka hiteny hoe zao nirina meko vola tsy misy da ray ary ny ona tamiko efa betsaka
Roland Ratsiraka, ry Bitabe mpanao politika zany, teo ambadiko sy teo akaiko, fa za tsy mandaiky zany, na carburant ray tsy mangataka aminao, manana ampo ary manana ny zavatra faniriko, malala zany fa ny asako ihany le izy, fa manana kosa zany nefany fanirina tamin'ny fitiavako ny tanindrazako, raha 2009 sy 2002 reo, azoko lazaina hoe tena nametraka n'Andriamatoa Marc Ravalomanana manana tamin'ny toerany, azoko lazaina hoe tena nametraka n'Andriamatoa Andry Rajoelina tamin'ny toerany, ary tsy nitady place, tsy nitady takalona, raha misy miteny any nanao takalona izy na mity misy ihany na de miteny eny. Tolona mbola tsy vita le tolona satria mihamantra ny firenentsika. Mipotika ny firenentsika ary zay na nikeko hiakatra teto aminao androany fa fantatro hoe lohevitra politika le izy. Betsaka amin'ny malagasy mbola mila tezaina. Tokony atsapatena hoe any izy ty Madagasikara ty tezaina, ny boky fitenenako tamintsika senao vao niteny hoe samy tompony ty Madagasikara ty. Samy tompony ty. Fa tsy any fandatsahana aina ntsony araka ny teneninao vahaolana. Tsy any anatin'ny resaka sorona ntsony. Tsy misy vahaolana raha zao tsika mody raha miditra amin'ny grevy na miditra amina rotaka potika io. Fa amin'ny alalan'ny fifanampiana. Andao zany le ampo. Tiako tenenanao an'le zavatra référence anteneniko teo tena brutal ary za mahalala ny fihetsika ny olona hoe mahery fihetsika. Fantatro koa ny olona be dia be ao ambadiko manerana Madagasikara. Fa za tsy hitarika olona mihitsy andao nonga-panjakana. Za tsy hitarika olona mihitsy andao tsika higrevy. Fa fantatro vao maipotika io firenena io. Fa za hitarika olona hoe andao tsika hanetry tena, andao tsika hanao grand pardon, andao tsika hifampifona, andao tsika anaiky samy tsy mety ny natao teto, andao tsika hanova ny Madagasikara, andao tsika hitrandraka ny arena voajanahary na ara-tontolo iainana na any an-dranomasina io na anabakabaka io na tanety io na mitoza imen'Andriamanitra antsika na arena kibon'ny tany io, andao tsika hitodika any amin'ny fambolena sy ny fiompiana, fa any ny afahantsika manatavitra le izy ezaka lehibe reny hoe tsara ny target tamin'ny amiral Didi Ratsiraka nisy natao 67 hectares sy ny sisa ny cité, ankehitriny le tanamasoandro sy ny sisa reny satria mitombo mponina mitombo ny taranaka mila misaina zany taranaka zany tsika ahoana ny ananan'ireny olo reny trano fininana, fantatrao hoe ohatrina ny ofatrano am'izao, fantatritsika zany hoe inona ny fijaliana, ahoana reny olona tsy mihinana reny, ahoana reny olona miaina fotsiny amin'ny ranomafana reny, zany le teneniko hoe ny tolona taritiko de tolona tsotra be dia be miteny hoa hoe pisolelaka, fa za mialatsiny raha pisolelaka zany hoe mba efa nitaditady ranoranony tao andapaty ny sisa tao, tsy any le principako fa le hoe mila sorontsika de sorona ataotsika de fanetretena fa tsy sorona fifampitaritana hanonga-panjakana na ifamimetsiny. Raha tiako no iteny aminao de zao zay le teneniko hoe za tsy pisolelaka, samy nahita kosa tsika ary samy mahafantatritsika fa tena nanao zao fitondràn zao, tena be dia be reo fotodrafitrasa voatsangana, hôpitaly, Baria, kianjan'ny Baria sy ny sisa, fa nitondra tany fiainam-bahoaka ve le izy, tsy nasoatsika. Tena raha marina ry za koa anisany manome an'izay hoe grand bâtisseur ny Andry Rajoelina, fa ny problème mipetraka betsaka koa ireo tontolo maniry antsika antra, vao maintsika mahantra, tsy mitondra vokatsoa-tsika zany lay fananganana le izy fa inona le resaka asa satria ao napiny tambazotra tserasera de vao misy scandale de koto, vao misy scandale de koto, vao fietsika kely anankiray fotsiny misy an'ity de fa iny de fa hitaritana de inona zany ohatrany hoe ny olana mipetraka namana iady tena tiako tsatoka amin'ny zay manaraka amin'ny fandarana androany ty resaky ty, ohatrany hoe tsisy olona tsara tsony eto Madagasikara isa tenena renao tsy hoe verolomanga diso le verolomanga, le verolomanga mantsy ohatra hoe ndaosy ny fahafatesana iny sy ny sisa, fa tsy verolomanga filaza azy fa hoe fanontaniana mipetraka raha io Facebook io, misy olona tsara tsony veto Madagasikara fa misy klema daholo, tena olona ratsy daholo reo, tena olona tsy manininina daholo reo zay. Ny any amin'ny mpanohatra mamely ny fitondrana, ny any amin'ny fitondrana oreretsy tena manam-panazy amin'ny malagasy zany, ary tena miteny aminareo hoe marina ny teny Black Jack, aleo miaina romborombo amin'ny ranovoanga sy patsa, toy izay amin'ny pitoloha rahan-datsa rehefa avy eo aza hoentina any amin'ny resaka fifandirana, fifamonoana sy fanavakavahany ty fireneny ty, fa miratsy ty fireneny ty, miratsy io, manana an'izany tsika raha zany tontolo nambany tanàna zany raha ny olona ao ambadiko ireriako zany, fa ny atsotra za tsy manambitamby nizaniza andeho safosafoko, fa mila mahatonga sainany olona hoe miatrika amin'ny fiainana izy ary reveriko fa isorako an'Andriamanitra fandalovako teto ambonin'ny tany satria afahako nanitsy olona marobe, afahako nametraka tsy manana pouvoir, za tsy eritreritra ilatsaka député, za tsy ilatsaka filoham-pirenena, za tsy ilatsaka sefoko tany, ianao ny antsoa io de za zao avy amin'ny fianaratsoa, ataniky fanaritako ao fianaratsoa, rehefa jerena iny nampiraitapo ihany, resaka sotoavina malagasy ny légitimité contre l'égalité, ny zavatra nisy teto amintsika de sotoavina tonoana, le tany atsatsimy tanàna manavaratra ny andrefana iny atolotra ambavy io, iny de leo anareo fa menainareo iny,
fa rehefa niditra am'izay taty ny légalité de natao ny certificat de situation juridique de mandao ny olona de mifampicontre ny légitimité sy ny légalité ary zay ny problème eto Madagasikara lany andro ny lalàna rehetrarehetra eto ny lalàna eto zany tsy nationalité resantsika riry ihany fa lalàna eto ohatra hoe nationalité zany tenenina rehefa tena tenenina tokoa ny le tany alosin'ny taterina mifandony zany daholo io na amin'ny ady tany io na amin'ny resaka divorce io na amin'ny resaka olam-piarahamonina io na ny resaka trafic d'influence io na resaka toary lalàna rehefa atao za mazana tany atsika rehefa natao amelona anao de mamelona anao zay ny lalàna malagasy fa rehefa te handetika anao io de nandetika ohatra raisiko penal ny tsotra kely na manay adia mitondra vavolombelona roa ianao de rehefa mahita vavolombelona roa ianao de fa afaka mandray ny consentement tsara hoe meloka ianao zany nanana misy be dibe malala an'izany misy famoronana en plus ohatra hoe hatramin'izay zao ny problème zao raha resaka ady tany resantsika ohatra fotsiny mitovy amin'ny nationalité le lalàna ny tiako resana fa tsy le ady tany ny zavatra nisy teto amitsika de acte soussaint privé zany hoe fifanarahan'olo tsotra roa de afaka ho actena de ny kase ataotsika afaka kaseny tanina renina ny pouvoir n'lay be ny tanàna dia mbola teo tamin'ny andro ny tenenina afaka antidatera zany ny acte de vente anankiray na ny filazana fa hoe tena an'le olona le tany na misy acte ifanaovana am'le acte de soussaint privé efa namidy ny dadabe anareo any am-pasana tsangana atao zay tsangana an'le maty eo am-pasana amin'ny alalan'ny kaseny tanina renina sy ny sisy tanao zao hoe minainaina na ministre ny fitsarana na ny eo fampanoavana na ny greffier en chef amin'ny tribunal anosy misy didim-pitsarana osika be diabe satria ny problème de zay hoe nisorona tam'izany atantsika de natao zay andehanantsika amina tohatra sy lalana tery ahafahana manolaka atsika ato de ahafahana manolaka atsika ato de tsy mipetraka tsony tsika nefa nanana sotoavina fivanana sy fakatiavana very zany rehetrarehetra zany ya nilaza ianao teo hoe efa ramiko rinao anatinao le fitiavan-drazana ary nisan'ny nafana fo ianao tamin'ny etsika roa sy roa arivo sy ny sivy sy roa arivo nilazana ihany koa nefa ianao fa tsy manana eritreritra ilatsaka filoham-pirenena na député na chef fokontany fa sao kosa mba ianao ary le leader andrasan'ny Madagasikara amerina zay firaisany samy malagasy zay anetika le ampo-pirenena any anatin'ny malagasy atonga ny tsirairay avy tonga saina hoe samy no tompony ty Madagasikara ty ny tsirairay avy atonga ny Madagasikara ho afaka ao anatin'ny fantrana lalina zay minjady azy am'izao fotoana izao mafy be le fanontaniany aty fa tsara mamaly azy satria zany tsy mijanony zany tsy matory za io zao tena teneniko anao hoe tsy ampitoromaso za miakatra eto aminao io mety adiny roa zay ny natory satria nanao lavalina avy amin'ny fianaratsoa manavitra amin'ny piraitany-drazana tsy voatery ho ministre ianao tsy voatery ho filoham-pirenena ianao tsy voatery député ao anatin'izay zany hoe mitatana orinasa manerana Madagasikara iny zao ny problème zay le teneniko anao hoe zay hoe mifanontaniana eo Facebook angamba verina PDG amin'ny fitrama ohatran'izao satria rehefa hitako hoe zay ny atmosfera taritina satria anatin'ny Facebook zavatra diso anatin'ny Facebook de tsotra hoe misy fomba fitaritanao rehefa misy varitranana anankiray zany hoe manambany tena ny olona amin'ny Facebook reo misy varitranana anankiray na mpitarika posy anankiray na mpanamoly anankiray de makasary izy de asiny publication de lasa tatajaksa hony zao nirina raha septembre lasa ndray ho no kotisan'ny akoay ho ny raha septembre raha zao nirina ho raisa de any de revy daholo am'izay mihitsy fa valeur morale zay le hoe fivarotana fanahy ka io namana adia Gasikara ty tena tiatsika amin'ny firenetsika so zavatra ataonao zao hoe dingany ianao ne tsy mpitondry fa nieritreritra ianao izy mivahiny atao ary zay ne tsokony ianao manjery ny asa fanaovan-gazety ne simba namana aty facebooker zao mibaiko atsika amin'ny resaka asa fanaovan-gazety tsy voavoa tsy marina tsy voapirofo de afaka avoaka rehefa te hiditra vie privé an'olona de ny amin'ny Facebook za aloha zany tena mafy be amin'ny Facebook io tsy rarahako zay teneninao eo zay ataon'lahy eo ozy izy le sipamiry iny fa eo tena asa fanaovan-gazety miteniteny foana za zao tena miteny tena aleo tsy tononiko ro mpaminany be diabe milaza mpaminany reo manimba ny firenetsika any reo na ekeko raha hoe ao le fitiavam-bola diso tafahoatra tsy tokony hivarotra fanahy ary tokony ijerevantsika ny asa fanaovan-gazety vaovao tena voapirofo zany za zao tena nalahelo nijery gazety basy vava fotoana fo zay de le hoe manomboka ikatona ny gazety tsisy mamaky tsony satria vaovao voavoaka vo mbola tsy vita recoupement efa tazanao ny mitambazotra tsirasira lay sotoavina zany eo anatiny karaza manokana amin'ny place misy azy ao mety
mamelona olona firy moa za ty mamelona tantsaha firy tena tantsaha réalité mihitsy fa tsy le hoe amboamboary tsy mahay film zany ny aza zany tena iainako za rehefa tsy manana za tsy manambola any amin'ny banky fa za manantena foana fa misy rapitso maraina manam-pinoana za tsy manam-pahaizana fa za afaka mampandroso ny fireneko tsy any anatin'le hoe messi za koa tsy mitomany andraikitra manana namana be deabe ao amin'ny présidence manana namana be deabe ao amin'ny député manana namana be deabe ao amin'ny sénat manana namana be deabe be ny tanàna amin'ny ora zay tokony fotoana napiko an'ireny tsy mila tambony amin'ireny tsy za mihitsy zany nitady hoe miovola fa za kosa mahatonga saina fa manana namana mpivarotra anana ahoana ny aza zany tena tiako namana dia de miady hevitra amin'ireny olo ireny président ohatrany androany zao misy fito na valo nataoko hoe mihoatry ny folo androany maraina vao tonga avy amin'ny fianaratsoa mihitsy avy amin'ny fianaratsoa za raha ngaty angatako audience aminao inona le angatanareo audience a tena fiainana manokana mihitsy reo moa misy soa misy ny ty hoe vao ahitanao de président hoe manambola za tsy zay problème ny olona amiko za président fa za raha fa manana de tonga de mizara ary ny raisiko responsabilité ako daholo ohatra hoe tokotany iraisana de ataoko tsy endrasako ny commune sasisy io fa nadiovana tantatra za mamafa tokotany za manao lavazy fa tsy problémeko zany satria ny tiako hitaritana ny olona ao anatin'izay rehetra zay de hoe mila miasa foantsika tsy misy an'izany tokony anambonimbony teny zany amin'ny ora rehetra mba efa tany amin'ny Carliton na teneniko anao fanombalony tamin'ity taona ty fanombalony tamin'ity taona ty anisy nanome billet d'avion fa tsy hiala Madagasikara mihitsy satria tiako fireneko fa reo indray nefa voatetiko daholo ranomasy Madagasikara reo hatra any amin'ny Ramena Diego bory mazingasy sisa zay hitako hoe tena manana tsirony ahoana ny alalan'ny malagasy zany zavatra zany zao atao natao fotoam-pialan-tsasatra tsika mila zavatra jirena kely ohatra teneniko eto mialatsiny aminao teneny ty fa tsy finoana le teneniko fa hoe ranomasina le vacances zany ianao zany amin'ny fiainana rehetrarehetra io be deabe ny mikimanky fiainatsita zay hitanao fa ilaina kely rehefa anaty fotoam-pialan-tsasatra ho an'ny mpiasa rehetra tokony alalan'zany ao anatina fandalovana ory ianao ne tena mikobana ranomasina inona le ranomasina tsy finoana le izy matona ataon'Andriamanitra zavatra rehetra milona manala ny ratsy rehetra ianao de mandray ny bénédiction any iny onjy iny misy effet iainanao anatin'izay rehetrarehetra zay le vacances zany tiako tenenina anatsara ny fiainanao satria ianao ne tsy faly adiso de mieritreritra ianao hoe ianao miasa tao amin'ny télé ty zany tsy faly aminao voalohany fianakavinao manodidina anao ty koa to bando miseho milay ty ohatra ianao nefa manao kitso-pony asanao ka reny asanao rehetrarehetra reny ianao io androany manao an'izany resaka fanasoavam-bahoaka zany zay zany ny riko hoe jereo tsara ohatran'izany za zao tena anisan'ny zaza niarany ainga niarany lalao gasikara fiensoa fa tiako manambarika an'ireny hoe tena le fomba fingaina fitoviana toe-tsaina tsy le vola hita maso fa le hoe ahoana anao fahana manavitra n'ity fireneny ty amin'ny toerana zay misy anao koa tsirairay avy manaraka amin'ny 20h15 nareo matetika zany rehefa tsisy ny délestage de manaraka an'io de tena mampirisika mihitsy hoe mety le izy ny hevitra maro loko fa lay vahiny kosa sy le olona tokony atao tokony eritreritra hoe ahoana ny ampiraisana amin'ny malagasy de zay zavatra zay ka valite mahitsy ho teneniko aminao amin'ny zay oro zay de ny hoe bon mety amiko ny andraikitro zakako ny andraikitro ary ilain'ny rehetra be de be mila ary tsy mbola nanda na mpivarotrana an'io na mpatorentseny nalareny eo kely raha matetika anareo miantso misy maty ato président telo arivo mba voangonay manangona maty eo amin'ny an'io de telo arivo manao cotisation 10 ary zato zareo telo arivo ny voangona le razana nefa hoentina de tonga any izy tsy miteny hoe la réunion kely ve nareo de teny fanahany olona io sarobidy amiko de miezaka manao an'izay vitako za koa tsy mampanatena hoe manana be fa za tena malala kosa nefa manana fitondran'Andriamanitra tsara na vita mission tsara teto amin'ny fireneko de tazomiko zay tena za tsy miolana za tsy raitsy kombakomba aminao zany manana bizina be dibe nuit première eto Madagasikara de presque valy voalohany manan-karena indrindra eto Madagasikara manana relation amiko avokoa Filatex Zoviana maro groupe SMTP sisa fa tsotra zavatra teneniko amin'ireny olo reny de tsotra hoe niary efa manasoa fireneko ka manao fahamarinana sy miaro zay mantsy ny olana kely mety ampidiriko am'izay fanontanianao zay lay fivarotana fanahy matetika misy olona mivarotra ny tany any amin'ireny olona reny de alainy le volan'le olona de mbola lasa lony kotileta ninona rabiera zay zampanaka volany ely olo lany am'izay le vola aveo de mitady olana de avy rehefa bidona ny taninay sy ny sisa nefa le vola efa nandraisa zany toe-tsainy zany mila renina fa misy kosa reo tena trarany za tsy io tsy miezako za tany mahita fomba foana afahako miala hoe bon iza no mpanao tsindry azo lena taiza de aninona fa za tsy manaiky an'izany miala eoko maty toy zay fahamarinana notofany tsy mbola nisy olona na voavidy vola zany be de be fanambazam-bola teto amin'ny firenena
fa za tsy miditra am'zany a ka mety ny andraikitra raisiko na dia de hoe aleo ho tiavintsika mipraitan-drazana amintsika andao vaitsika firenetsika manampy an'izay mpitondra rehetrarehetra eo tsika fa azafalo mifanenjika tsisy mahavita miracle re malagasy alaingy zany tana ndray tsika zay hoa le tenako hoe fietsiny mpanao politiky raha hitako zao raha ny fahitako azy aloha zany raha tsy fay le tokony ho fay aloha le enina amby telopolo teo alohany akamarony satria efa tokony fatany le toetsain'ny malagasy reny enina amby telopolo reny de ohatranao io koa ohatran'lay any za ozy rabosa tena daholo ny olona rehetrarehetra vao monsieur télé hoe manao déclaration indray mandeha anao zahay latsaka filoham-pirenena dinona zavatra izy lany anao président fa raha matolotolotra ianao de lany fa tadidio 26 millions malagasy fa raha ihany ny filoham-pirenena ray ny prime ministre roa amby telopolo ny ministre de 150 mahery ny député fa tsotra namana iadi de hoe tsy misy mihitsy mahavita miracle reo fifanapiny fihevanana zay tsy aizan'le olona principe ako mijery ny olona tena hoe navity andrematoy andririna raha jeo telefony za vo raiky za lave tsy mety mihitsy amty pisolelaka sy ny système ninona pisolelaka tsy tompo raha pisolelaka tena tsy principe ako zany fa raha pisolelaka mety tsy teo amy toerana nisy fa fantatry hoe tena mba tokony arovana kosa zay manao rehefa manao de nanao fa tsy tonga any am'le izy zay teneniko foana maro be reo ahoana zoany voafonjy anisan'ny tena zany de mivaligny filoham-pireneny reny le izy tsy ho anany le zavatra ao atao tsy tokony interriako foana fa misy ny force ankehitry moa zany mety mbola hiakatra aminao eto any na ho avy eo reo namana sasany satria tsy zareriny eo anatin'le vondrona fa manangana n'lay vondrony changement du comportement de Madagascar zay ankehitriny ary tena mila toetsaina ao ahitana misy olona te hiditra fotsiny anatina fikambanana fa ty boby aloha ary tsara ho fantatra zay na ray alina raha de andatsana ain'ny olona ankehitriny 10,000 teo amin'ny 67 teo tanànanay teo 10,000 ariary raha matoby eo amin'ny 70-72 ans eo de tena tsy haiko navoan'le raha namana fandro amin'ny eny 5 sasany maraina tonga de antsy ro tsy men'le raha matoby le 10,000 tena nitetehany antsy tena simbitsika reny zavatra eny andraisana andraikitra za isa minitra sy isan'ora de mandray andraikitra foana tsy amin'ny asako na porobobony orinasako fa ny mazaha angamba ny tsy ambaratelo teneniko anao de hoe zany za satria efa vitako nanao ny entourageko rehetrarehetra za zany tsy nila tambony tamin'ny fanampiky olona rehetra tsy nila inona raha sao de sao anterenao de tava 200 millions la fa mino fa matoky an'lay noko za tsy manana volany amin'ny banque tsy manana volany amin'ny fa mino raha ny asa soa zavatra teneniko no tsolako vany de anampy foana ny olona ka Madagasikara atsika io andaotsika ianao zay mahenao zao mpandarana zao dinio kely fotsiny akopy indray mandeha masina inona ny antom-pisinao teto amin'ny tanindrazanao de andaotsika hiteny fa na iza mpitondra eo tokony fanampytsika tokony hijeritsika ka za anampy foana zay mpitondra ao raha zay nga mbaly teny andrazana ty amiko hoe pisolelaka ve zay lany eo fa kosa tsara hoa tsy sinyraha mandrika eto amin'ny firenena oetsika maranana zay atao hoe tontolon'ny politika zay nga mba Andriamato Jean Nirina raha fanomezantsika makasika ny fizakan'ny filoham-pirenenantsika zo-pirenena frantsay aminao tena vaindohan-draharaha tokony ho resana ve ny fizakany zay filoham-pirenenantsika zay ny zo-pirenena frantsay sa tokony hoe ajanona tapitra mihitsy ny fotoam-piasany idirana amin'ny fifidianana zay maneho mahatany demokrasia Madagasikara de mijanona fotsiny any zany sa afaka iverina ihany koa haute trahison ny fizakany zay zo-pirenena frantsay zay nefa izy mitondra ny firenena malagasy ny zoagna maloha ny tsara ho ampahafantaritsika androany namana ady inona moa zany le zo fa manjary tsy fantatry le olona le izy de faux débat ny tenentsika eto amin'ny firenena lasa miady hevitsika fa miady hevitra amitsy ny atao hoe zo dia io voafatra ohatra hoe zon'ny mpamorona zoan'ny sembana zoan'ny vehivavy zoan'ny ankizy lay zo zany amiko mametra intérêt an'olona anankiray zay ny tena marina na fikambanana ray de zay zavatra zay zany mety mahasoa olona anankiray zay tena zay jereko za tsy hijery le lalàna satria za tsy pahay lalàna fa hijery hoe tsy tokony ho ady hevitra le zo raha amiko indrindraindrindra fa andalo fifidianantsika atao anatin'ny fotoana fohy kely fotsiny anatin'ny fandalovana fifidianana ny vahoaka ny tompony fahefana de inona raha tsy haiko de mifanontaniana amperaka de zao naninona atao akatin'ny fifidianana depuis 2014 no mivoaka le izy iza manana tombontsoa ao anatin'le izy ary inona ny tianao atao am'le zo fa tafiditra ao anatina resaka politika avolenta ve ilay filazana hoe zo-pirenena frantsay sy ny sisa fa za efa niteny taminao tany am-piandohana hoe 800 000 malagasy any an-dafy 800 000 any an-dafy ny fanontaniantsika de hoe reo mandefa vola
ho an'ny fianakaviana ty Madagasikara de misy andro mihitsy ara teneniny zareo tsy haiko 600 millions d'euros par an alefanay ho anareo fa bitsaka amindreo tena marina raha za zao miteny amin'ny ady de hoe za le consulat za zany le ambassade frantsay manontany anao meky zo-pirenena frantsay ve ianao sa hiasa tao amin'ny 24 fa raha fo madio de ozy ianao hoe me zo-pirenena frantsay satria misy tombontsoa anao zay aleo tonga de tenenitsika an'izay betsaka zavatry ny olona betsaka tsy azon'le olona mihitsy ao anatiny io zo io fa tsy miteny mihitsy hoe iady ainao zo-pirenena frantsay tsy alainay fahasandrazanao tsy mandovy eto anao fa tiany malagasy raha 26 millions tsika mety 3 millions tsy ampy 1 million amindreo ihany niteny aloha zay janona magazy za zao anisan'ny teny an'le zay janona magazy satria zay za tsy manana intérêt teneko anao wity tamin'ny ray volana latsaka kely teo nisy name billet d'avion hoe andao andeha fa tsy tiako noho Madagasikara le izy satria aleoko mitrandraketo za tsy mieritreritra be averiko zay zavatra zay raha manana trano zato ianao raha ihany ny afaka ampetranao iady raha manana tomobile zato anao raha ihany ny afaka ampiasainao amindreo ka ny amiko mety le fiainako laisoa raha fijeriko azy ara-pahaolombelona mihitsy aloha amin'ny maha-olombelona mihitsy aloha tsy fierovako filoha fa samy tianana an'ireny daholo nareo mpitondry maninona filoam-pirenena ny amiral de Diratsiraka anie niala teto de tamin'ny France tany de professeur Jean Fialbera ihany tsy niala teto Madagasikara Andriamatoa Marc Ravalomanana niala teo fitondrana lasa tany Afrique du Sud Andriamatoa Herina Jonary Mampianina niala tamin'ny fitondrana lasa taisa lasa tany France sao de kosa ary président hoe tiana hokorontanina mihitsy ny raharam-pirenena amin'izao fotoana izao satria nisy fotoana ny vondrana européenne nanambara volana ray lasa teo eo zay hoe voniny zay ny anohana ny tetezamita raha toa ka misy zany ny voanty taratasy manambara ny fizakan'ny filoha-pirenena antsika ny zo-pirenena frantsay ty nefa tao anaty ny fanjakana frantsay ihany izay milaza fa vonina anohana antsika ihany koa amin'ny fividianana amin'izao fotoana izao aiza ho aiza ary zany le tena tiana iroso any anatin'ny tetezamita ary ve zany tsika sa le filoha-pirenena mihitsy ny tiana isorona eo amin'ny toerana ametrahana filoha-pirenena vaovao raha raisiko koty aloha mety fanontaniana mperaka hoe matahotra amin'ny filoha-pirenena koa ve mpitondry ray zay fanontaniana ray voaloha zay fa za tonga de misindondra be zareo anetrany hoe indray le riva de fanontaniana faharoa problème économique io satria mety misy tombontsoa amin'ny vahiny tsy mifanaraka nataon'ny fitondrana zao de zay problème fahatelo mety tena tiana eliminena mihitsy io amin'ny problème fahaefatra dia ny resaka manodidina mety ny manodidina filoha-pirenena ihany koa zay tsy nahazo place na nisorona tamin'ny place mahalala ny tsy ambaratelo mamoaka azy zany rehetra zany anyle jerevantsika le débat fa na tianao na tsy tianao de mahitsy hoe fanakorontanana firenena aloha le izy fa le fanakorontanana firenena de tsotra vahoaka ny tompon'ny fahefana marina be ny teny ny team zao nitako mivoy Andriamatoa ny avy eo amin'ny Andriamatoa Marc Ravalomanana zao nitako mivoy aleo latsaka tsy asiny zany nini zany satria la stratégie politique zany lasa makamy eto Madagasikara zany isan'ny mangataka zay aleo fa ranana mihitsy zany resaka nini zany fa aleo samy latsaka de ao anatin'ny samy milatsaka aleo vahoaka ny tsara efa tsy raha tsy diso raha pitsona raha afaka pitso ny voaka ny daty mpifidianana na androany tsy fantatro satria mino fa raha pitso ny conseil des ministres de amoaka an'izay zareo hoe zao ny daty mpifidianana de aleo andeha fifidianana aleo mandeha ozy sy ny tanora zay fa aleo tsy discutenana anatin'le izy ataovy zay mamafy be anareo hoe efa fantatry ny vahoaka malagasy rehetra iny ny zo-pirenena na président de raha miteny izy hoe latsaka anjara vahoaka miteny azy hoe acceptenay ianao na ho isoronay ianao fa tsy tokony any anatina resaka ohatran'io fa fijery koa zany be de be raha ho an'ny malagasy le izy mety fatahorana ary tsy tokony atahotra an'izany tsisy tokony atahotra an'izany raha tena mpanao politika satria nieritrerety koa le candidat be vola io ane samy manana tsisy candidat anankiray amindreo namana iadika hoe volany ray sy reniny no ampiasaina eo na vidin'ny tanorazany natoa fa vola avy any ivelany daholy samy manana mimpanosika azy daholy izy de nieritreretany zareo fa anisany point fort ho any zareo ny famoahana le zo-pirenena fa ho an'ny malagasy za misarika ansain'ny malagasy tenenitsika zay maneho hevitra de teneny hoe alefa sy mandeha fa zay ny tompon'ny fahefana farany de rehefa miteny ny fahefana hoe bon ianao tsy ilainay malagasy de hitatsika zay rehefa manisa vatotsika miteniny ao hoe mbola tiana izy de inona moa lazaintsika ao any amin'ny fireneka fa ohatra ny amerikanina zao afrikanina ny filoha-pirenena amerikanina nitondra tao nga nisy problème be zany ka zany zavatra zany efa fantatry malagasy ny tokony ataony de aleo malagasy no ametraka an'izay rehetra zay fa lasa faux débat discussion pahay lalàna mpanao an'izao vaina ny lalàna sy ny sisa
tsy any vahaolana fa iherina amin'ny malagasy ny fahefany dia aleo malagasy ny anao an'izay rehetra zay. Ya, ifindra eo amin'ny tontolo ny vaovao hafa indray tsika ianao milaza fa akaiky ny tantsaha manampy ny tantsaha. Ny tantsaha nefa amin'izao fotoana izao ny tena mizaka antsiran'aina indrindra ny amina fampiakarana vokatra zany na amin'ny vokatra izay mbola ho afafy zany fiainana memidangana isan'andro isan'andro. Inona ny vahaolana Andriamatoa Président fa atsika miditra ao anatin'izay hoe tena anome fahafaham-po ny tantsaha rehetra eny fotony isitraka ny tena tombotsoany amin'ny vokatra izay vokariny sy ny amin'ny zay tokony ho anazy ao anatin'izay fiakarana vidim-piainana izay. Olona tena manaraka ny toetra raha akaiky na manadia midina tena sur terrain tsy olona tena homme du terrain miaino teto Madagasikara dia nolazaina hoe tena vahoaka sy tompon'ity Madagasikara ty dia mipiasa mpanjakana zay contreur mihitsy hoe mpiasam-bahoaka fa rehefa tsy eo ireo tantsara eo mamelona an'ireo mpiasam-panjakana ireo dia tsy makaiza ireo ny mpamboly sy piopy fa io dia tsy dia nirarahina zay zany zavatra andominako latabatra matetika tsy nirarahina zay ny olantsika tsy manambola ave mifanjakana tsy setra miditra inona raha vola ho an'ny fanjakana anafatra vary ve tsika avy any ivelany le tanàna malalaka be afaka ataontsika tsara mamboly vary atanety azontsika atao tsara mamboly katsaka ary zany rehetrarehetra zany tsara jerena fa ilay biziny tena tafiditra ao anatin'ny fanampitehana amin'ny malagasy io ary zay mihitsy ko adiniko ny antso tao anatin'ny resaka politika teo fa za manokana zao dia miantso ny reo opérateur économique teneniko teo reo mitantana ny ain'ny malagasy eny ampirantanan'ny vahiny eny ain'ny malagasy ny jirama ny solika ny telefona sy ny tambazotra serasera ny télé ihany zany zao sisany eny misy an'ny malagasy nefa na ny akamaroan'ny télé sy ny radio arany mbola betsaka no tsy maintsy azo mifeheza zany rehefa tapaha jirama dia tsy mandeha ny télé anao ka mijaly ny tantsaha malagasy mpitehana maninontsika ny anafatra vary le création d'emploi any ka reny zany tafiditra ao anatin'ireny le hoe lasa ny amin'ny ville daholo etra amin'izay lay ambiance ny efahanao mijery amin'ny mijanona amin'ny toerana ray reny tontolo raha tena mpandalina rero zavatra atao dia malala hoe inona raha ho any adia zao matoy anao mijanona amin'ity ninona karamanao atao amin'ity tension misy anao ty dia ny ambiance anao no mitondra an'io rehefa tsy alaiza amin'ny ambiance ianao dia ianao tena leo aranga dia tsy teanao iasa lasa mpingitrika lafy ianao dia farany anao samamaly lehibe anao dia ohatr'izay ny tantsaha zany tokony ho jerentsika hoe tena ao anatin'izay tokoa ve izy tena ao anatin'ny fijerevantsika tokoa ve hoe misy mijery izy ahoana ny créena ny ambiance ao aminy na ohatra fotsiny raha hoe mahazo teray manara-penitra izy tena za mpijery baolina mpanao baolina any amin'ireny rehefa miala nikatsaka sy mivomanga dia misy an'le tamin'ny malalaka reny dia baolina sasiera tamin'izany nena iny fatorana na amin'izao ara mbola betsaka reny mbola tsy mahatakatra an'le baolina na dia efa mora raha vita baolina zao sy efa mitobaka maheno an'le hoe Messi anarany ihany na dia ambiance le izy satria rehefa any na fisotrosotrona kely toka gasy fomba mampanao malagasy ihany rehefa weekend ny resaka mafana fo amin'ny tantsaha any dia ny resaka fiangonana ohatra zao ny katolika ny kamaronony any amin'ireny fiangonana any ambanivohitra reny dia fanaovana asa-pokon'olona ny fikirena zany rehetrarehetra zany fa raha tsy indalana nefa mikontreny fijanonana any amin'ireny tetra reny dia any ka miala any amin'ireny tontolo ambanivohitra reny le olona dia miakatra tia Antananarivo satria tia paradisa any Antananarivo misy jiro mirentirainty be eny amin'ny arabe amin'ny fahaleovantena mbola tsy nahita zany baria zany fier ohatrany anao any an-dafy zany ny tantsaha anankiray dia jereny zany kanja ny baria zany satria mbola tsy nahita terrain ohatra zany kanja dia lasa miakatra izy dia mifarany petraka kely ndroandro telo andro amin'ny fianakaviana eto dia io koa moa zany tsy mazaka satria kapokambaro mitompo sy ny sisa dia mifandroaka avy eo na mifanao toera tsy zaka ozy le fitenenana tedavina asa na andana miverina any dia mifarany lasa manao makorela lasa manao jiola lasa olana lehibe any zany ka simba le tantsaha malagasy satria lasa exode rural misy eto amintsika fa tsy exode urbain dia zany zavatra zany tokony créena valeur an'ilay asa mahatantsaha sy mihitsy no tsy valeur eo za zao namboly tamin'ity taon'ity tena sako no milaza aminao hoe nahazo katsaka tena tsy toko tsy foroana dia voanjobory dia voanjo lavo rao voleko zany hoe nisy fahatarana kely fa rehefa nijerelizy tena nitambatra dio zay hoe inona moa zany tsy tokony ampanankarenantsika par exemple hoe menaka
menaka faratsika avy any zay menaka manana problème be dia be menaka mitobaka eto Madagasikara tseken'ny Europianina so dia tsy fantatritsika zany satria misy azo fakana solitany dia menaka madio be dia misy cancer ao anatin'ny saucisse tsekeny ihany fa eto amintsika izy azo tobaka fa tsika manana ny atao hoe mena boanjo misy an'le torto zay masapa saucisse atao anaty reny namana ady mila jerena hoe ahoana inona zany le tena créena za zao miteny hoe zay problème manontantsaha malagasy mihitsy en général zany ohatrany hoe tsy tokotokon-javatra amboleny mamboly kely mangazy izy 300 mètres carrés dia voanjobory 300 mètres carrés dia vomanga 300 mètres carrés dia mamboly sonja izy 300 mètres carrés dia mamboly vary izy zay tsy ampitsonony tambary dia izany zavatra zany rehefa inona zavatra miseho anatin'izay rehetra zay miseho le olana dia leo izy fa ny azo atao dia zao hoe za mangataka ary eo mpamola volana an'izay zay hoe commune anankiray andaotsika reo tonga dia samy mamboly soja tsotra fotsiny am'ireo tany rehetrarehetra reo vita io soja io dia amidy tonga dia miantso collecteur fotsiny ao amin'ny bron commune miakatra be netra ny commune io tafy commune io fa le hitarika zany be ny tanàna zany dia hitango hetra dia fara moa tsy voaloha mpiasa karaha mampiasaka eto Antananarivo renivohitra raha manana problème na karaha manampiasaka vao may ianao be ny tanàna ambavolo izy le hiry zay hoe ohatrany hoana le be ny tanàna ambavolo tsisy valeur le olona satria tsy manana an'ilay teknika hoentiny dia safidy manokana ny anara fijerinao raha zay valim-panontanianao zay tena nomboka misy commune maromaro zany sa aloha tsy tononoko eto ny anarany efa natononay andaotsika ho spécialisé tsika io commune io ataotsika ohatra satria malagasy manana an'le fomba fisainana hoe tsy matoky maty raha tsy avy mandevona azo atao tsara zany zaraina masom-bolo voanjo reo olona rehetrarehetra reo dia io voanjo io tonga dia amboletsika amin'io dia asitsika izy une manodina menaka etsy dia menaka mivoaka le valeur mihitsy le valeur an'le tany sy mifametrahantsika ny asany tantsasy mpamboly ny tena olana fa raha apetrakintsika amin'ny asiny reo tsisy olona mantry zany tsisy an'izany rehefa mipetraka any ianao tena tokony accompagnena tsy ny resaka hoe masom-boly ihany menao azy fa accompagnenao izy hatramin'ny resaka rehefa lahatsika manao tournoi ty ambanivohitra dia mizara an'izao tsika dia andaotsika anao tsena be dia andaotsika anao foara dia andao asina hira gasy dia andao asina zany mbola tsy miala any amin'ireny fomba mampanao reny misy zavatra tenenina ohatra hoe za zao mahita zany rehetrarehetra zany fetiny zanakapilezana tonga daholo ny tremala rehetrarehetra fa tonga ny amin'ny anina dia ampidiran'le 4 azo tatisany ampidira hoe zany le ty miaraka amin'ny costara sy ny sisa zany za fa tsy misaina n'ilay tanindrazana raha misaina ny raha samy mbananana an'izay ohatr'izay koa ny eto Madagasikara zany milaza azy mahavita azy daholo ny any andafiny rikany ohatry hoe tsy nanao inonintsika teto Madagasikara zay fieritreretany dondro n'ilay zany fa tsisy dondron'izany eto zay aloha tonga dia teneniko andreo hoe diaspora sy ny sisa reo samy teto samy mitady vahaolana daholo teto fa ianao raha maninona mitsoka ny andafy any raha mahay fa tsy eto Madagasikara ianao miasa dia ohatr'izay io situation fambolena Sophie Pigny hoe misy mieritreritra hoe tsika ny eritreretin'ny diaspora mihitsy hoe tena dondrona tena tsisy ilana azy Madagasikara tena matory fotsiny tena compétente tsy mahavita mivitanay ety fa tokony mba virena ty tanindrazana avy aty dia aty manao fa za be vavany andafy any dia eto miara mifankahita eto hoe inona tokoa le problème inona le hoentinao any firenenao dia ohatr'izay tantsaha piompy sy mpamboly io amin'ileo commune zay voalazanao teo le tsy nitonononao moa ny anarany zany anisan'ny manjaka eto amintsika ihany koa amin'izao fotoana izao ny fikakana raha manana tetikasy ianao dia misy mikaka ny ambadika any indrindra reo manam-pahefana zay eny fotony hoe tsy maintsy manome vola ianao zay vao tafiditra eto amin'ity toerana ity tetikasanao ty manahoana ny fahitanao eny amin'ireo commune reo misy n'izay endrikendrika fikakana zay ve ka mahatonga zay tetikasa rehetra atao eny amin'ireny commune eny fotony reny tsisy mahomby avokoa fa mety herintaona na enim-bolana farafaheriny dia rava ho azy le izy io le hoe tsy maty manota dalo ambony latabatra sy ny sisa zany mbola any dia ny tsy maty manotsika trafic d'influence sy ny sisa mahasorena le izy aty misy mieritreritra mihitsy hoe mafy be izy dia manindra n'ilay madiniky hiaran'izany fa misy fetrany io tsisy manana pouvoir mandrakizay zany ary misy limite ny zavadrehetrarehetra ka ny afatra dia tsotra afatra ny amaliko an'izay valim-panontaniana zay aza miandry hiala eo amin'ny toerana vao anao soa mipiarabelona aminao fa dia mbola eo amin'ny toerana dia manaova soa mampianary aza mampiasa fahefana jereo ny intérêt public jereo ny intérêt amin'ny firenena intérêt de la nation jerena mba hahafahanao mametraka hoe izy ianao inona no avy ny taranakao fa tsy maintsy andray mivaliny ratsy ataonao ianao tsy maintsy avaly zay nga many amezako an'inona manana dia aviana apetraky ny filoham-pirenena ihany koa moa zao amin'izao fotoana izao ny hoe tonga ny tsirairay avy hanana fizakantena ara-tsakafo aminao afaka ny aomby ve zay viana ny filoham-pirenena tia napetraka eto Madagasikara zay raha amin'izao vanim-potoana sy ny trangan-javatra misy eto Madagasikara
efa voavaliko tao amin'le fanontaniana voalohany zay hoe ambiance mitondra azy fa mety tsy ampy tao anatin'izay de hoe ny mikria zany hoe fambolena ny resahako zavatra telo no mikria ny fambolena dia ny rano ny zezika masomboly rehefa reo zany de mamokatra tsika ka zany zavatra zany manantsika ary zay ny problème mpianatra université rehetra ny manana ady manana voka-pikarohany ro isan'andro ohatr'izany fa ny problème nateo-tsaina de rehefa malagasy manao zavatra de tsisy dikany io nefa firahantsika malala zao ny entre inona moa zany fandraisantsika ny guerre ny Ukraine sy Russie Ukraine mpamoly mamokatra zezika be indrindra alefa paritaka sy ny sisa ka fa avy tena ratsakafo de efa miteraka olana zany tsika eto Madagasikara ohatry ny ahoana betsaka eto manana voka-pikarohana amin'ny resaka kakana ahoana ny ampitomboana io zezaka kakana io ahoana zavatra atao ary io misy voka-pikarohana tena tokony ho raisiny tena réalité fa ny problème rehefa malagasy ohatra raisiko am'zany amin'ny mafitrama ohatra de rehefa malagasy io de ka ela ohatra zao fa tsy fantan'le soa lehibe azo avy ao anatiny fandraisako am'le mpamboly fanodinana ary ny olona sitrana sy ny sisa ny olona mijery hoe ny vola makany am-paosindra zoanirina de zay ny sabotena zay ny andeha nanana ratsy eto fa tsy fantany de misy koa voasarika am'ireny matetika manam-pahefana arak'izay teninao zay hoe any ambony latabatra izy na mpanao trafic d'influence izy de ahoana ny andrinany any na ahoana ny anaka tsy tokony zany hoe zany ny tena marina de tsotra hoe misy any zavatra tsy azontsika saina tsy azontsika barena mihitsy eo amin'ny fiainan'le olona fa mahasoa mpiarabelona amintsika ohatra raisiko aminao hoe rehefa jerena zao tena tsisy fifehezana intsony ny resaka fanjonoana trondro an-dranomamy zany de manana problème be deaibe tsika amin'io nefa taloha ny renirano Ethiopie mitahiry ny loharano dritra ankehitriny no nidoro tanety mety fambolekazo mety tsy misy miraharaha azy fa zay tiana kapaina de kapaina fa zany zavatra zany nefa ny fanontaniako mipetrako za tenako manontany androany le fanontaniana tsy hoe androany ihany fa nandritra ny taona maro de apetrako amiko zao fanontaniana zao iza ny anavitra ny ty Madagasikara ty amina resaka toe-tsaina hoe fatany taranako ary ho lasa tsy nosomaintso nosomaintso ny anara Madagasikara fa simba ny tontolo iainana simba ny tena natiora voajanahary tsy anatsakafo mitaranakitsika afaka fotoana fohy satria tsika mamotika azy tsika manimba azy ahoana ny atonga an'izany manontany an'izany miendrika ve ny antom-pisiko ve ny antom-pisinao ve eritreritra andreo zanaka teraka ao reo mety firy taona zanaka ao an-trano zao fa ahoana no avindreo raha ianao androany ana misidra olana amin'ny fiovaovan'ny toetry ny andro misidra olana amin'ny tsy fampiana ara-tsakafo misidra olana amina resaka de ahoana misidra olana amin'ny hofatrano sy ny sisa zany zavatra zany mila fanontaniana petraka iandren'izy tsisy mesia tamin'ny andro Jesosy Kristy nisy asan-drano roso asan-drano mofo dimy sy azan-drano roa fa ankehitriny tena danger mahazo atsika ampanofisiny tsika be deaibe mampanofinofy atsika hoe andao ampanofisina ampiray-tany razana fa tsy zany andao hiasa andao hijery todika amin'ny tontolo iainana aloha tena zavatra natiora men'Andriamanitra de vatanao natiora tsy robot io tsy pièce mécanique io ka hoe simba ny vavoninao na simba ny afananao na simba ny botehanao raha ny tena marina zao misy hoe zay manao taresina sisa fa ny tena marina tena mila mitodika kely tsika inona mahatonga atsika fa raha tena nanatapy avelomana any ivelany zao misy an'le hoe tontolo manga de maharitra 100 taona 500 zany tsy ambaratelo tsika fa tsika miaina ankehitriny miainana produit chimique tsika ohatr'izany ohatra teniko anao hoe reo fiarina zay efa tsy ninona lazaina zao na manayadira amin'ny resaka ara-tsakafo ny tenenao tsisy tsara noho ny akoho gasy zany fa aiza zany zao efa lasatsika amronany amin'ny poulet de chair inona le problème système commercial le satria izany eo ambadiky ny poulet de chair karana Provence ny sisa amin'io raha reo zavatra hitatsika hoe le gasy kely eny fampitsetsitra misy totara ray teneniko anao de ty misy malagasy mivarotra akondro izy de amin'ila mivarotra voanjo de le mpivarotra akondro na lafo ariary zato de lasa mividy voanjo ariary zato de nahazo voanjo izy zany de avy ndray le mpivarotra voanjo te hihinana akondro de mividy le ariary zato tato ihany satria ariary zato ny fond de capital de zerina teo iny ny ariva ny jerena lany ny akondro lany ny voanjo le ariary zato ny zanona teo ampovoany de zany zavatra zany de teneniko anao koa zay zany tiako tenena le fijerivatsika tsy tokony hijery tsika amina zavatra filière ray raha mandeha ny kafe sy mofon-drakoto androany de rapitso jereo fa fihany kafe sy mofo daholo reo mpivarotra rehetrarehetra reo na charbon na andeha larana lay charbon tao de nylarana daholo de zay natonga lay blagy anankiray tiako ho ampitaina amrehetra de ny hoe nanao inventaire n'izao tontolo zao Andriamanitra de nalain'Andriamanitra ny Amerikanina
nisy vilany be dibe teo alay reo amerikana reo de ampidiro ao anatin'io vilany be io de saromy aiza frantsay reo alay reo de saromy sino alay reo sino reo de ampidiro ao anatin'io vilany be ray io de sinaromy afrikana ay alay reo de saromy de tonga teo malagasy andriamanitra nanontany tao anatin'le vilany be reto malagasy reto ao anaty saromana andriamanitra dio sisy andriamanitra aza saromandreo fa reo tsy mila saromana fa reo raha misy tafakatra ambonimbony eo de ny ao ambany any sitonandreo de tapoka zany fiainatsika zay le fiainatsika tena blague le izy fa blague lojika tena hita mihitsy hoe mampisaintsaina ifampisitonytsika ifampitsetsitsika fa tsy mijeritsika hoe ty misy lalambarotra anankiray ahoana moa tsika no kere eto amitsika ne misy zava-maniry marobe ny akondro amin'ny faritra brikaville sy ny sisiny aty amin'ny faritra fanadina sy ny sisa ny akondro be debe ambakaintsika ny akora premier to amitsika alaina ny ovy de alefa amin'ny conteneur amin'ny sambo aria tamatavy de alefa any de avera amin'ny chips ndray izy rehefa aveo tonga de le mise en carton reny de osika hoe tena io le izy fa tsisy ohatran'le ovy aveo anaty tany iny ary zany ny problème anankiray na porofoko hoe zay ny tena nampisehoan'andriamanitra zava-magaga ny malagasy tamin'ny resaka coronavirus raha tsy tampitaina za manokana anisan'le malagasy ny eritreritra tamin'ny coronavirus dia hofaty satria za sady marefo mito fa noho ny finanantsika an'le izy naturel be dibe maty tany Chine be dibe maty tany France Europa sy ny sisa fa teto Madagasikara tena ambany de ambany tapafatena satsika niakatra de niakatra ny sitrana satria tsika tena naturel manana an'lay anticorps tsika de zany zavatra zany tsy tsapatsika zany fa tsika manome tsiny karaha maty angainao misy zavatra azo ataonao tsony eo tsisy tsony iny de tokony jerentsika io resaka ara-tsakafo ya melohany tena amezy atsika n'izay zavatra rehetra voaresaka tsika teto zay président fanontaniana ray amaranako azy ngamba afaka valinao afaka tsy valinao ihany koa izy tia nisy fotoana tao anatin'ny tambazotra serasera ny paritaka atao hoe nisy ny fanambakana sy fisolokina tanin'olona nataonao afaka manamarina zay ve anao eto androany sa mandiso an'izay hoanahy manokana le fisolokina tsika tany-tandalana raha za manokana be mpanintsika raha misy irika kely ohatran'iny de fa torina ka za mitsotra valiko tena valiko mihitsy izy torio zany tandalana ny tany Madagasikara fa tambazotra serasera zany tsy mitondra inony tsy mitondra makaisa raha za zao hoe de mieritreritra na di hoe misy dosiako mifonofono any resaka zavatra tsisy dika soporonona raha atao amiko ka raha misy zavatra poince zany ny veriko anatin'zany tsisy anaka zany na mananady tsy possible impossible raha misy eloka nataoko be dibe mitady dossier momba tena be dibe satria fantatry ny olona fanehonkevitro fantatry ny olona fotom-pisainako fantatry ny olona ny rehetra ka aty hoe be dibe reo na solo-bavambahoaka raha mitady dossier mombako aterany aminy de vita fa zavatra olana de tsotra hoe tsara mijery tambazotra tsirasera inona ny ampiana olona ray fa za ray mafy be fantatry ny andriamanitra inoko fantatry ny finoko tsy ny tambazotra tsirasera mihitsy no andehanako eritreritra anina fa raha zany nisy tsotra be zavatra tiako tenenina aminao io mety misy antony mety misy fanarahana maro natao aman'olona koa tsy voatery ety amiko de fo fa mety le olona ny de fo fa tsika tany-tandalana de ampidireny amin'ny tribunal de ifakaitany zay izy gama zavatra azoko atao ya ankasana feno ianao Andriamato Jean-Lerina raha fanomezantsona naiky ny vahiny teto amin'ny fandarana le 20h15 afatra tianao ampitaina ho an'ny vahoaka malagasy na ho an'ny ampitondra ihany koa atao anatin'izay resaka rehetra nataontsika teto amin'ny fandarana izay androany makasitraka namana iadia firenena iramana Madagasikara samy tompony ty Madagasikara ty tsy misy mihitsy na de kely arany any miracle fa tsy maintsy miasa ianao vao mihinana potika amin'ny firenetsika fierikaisakina sy ny fihevanana no afaka navotana amin'ny Madagasikara ary manana akora arena natioraly maro isan-karazantsika mila trandrahana zany voafie ao anatin'ny ekonomika amin'ireo ny ainy Madagasikara zany de fihezindreo opérateur économique na jirama io na solika io na ihany koa eo anatin'ny resaka manodidina ny tambazotra tsirasera sy ny telefônina ampiasaitsika nareo opérateur économique aloha ny atsoko voalohany mitodia am'le malagasy fa misepitra le malagasy nahitanareo tombotsoky firenena ity dinio balanceo ary eritrereto tsara ny zavatra tokony mba hijerevana n'lay malagasy aloha zany tsy le tombom-barotra miopapana no alainareo am'ty gazy kely zay mijaly fa diranoana ankehitriny ty fa jereo betsaka tsy matoro hoan'ny mpanao politika fihevanana ny zava-dehibe fihevanana ny zavatra tena ilaina ho atsika vahoaka tsirairay avy andao tsika hitodika hoe ahoana no avy ny taranakitsika mila manontany tsika za tsy mitovy hevitra amin'ny any hoe naninona natao teto Madagasikara fa natao teto Madagasikara mihitsy tsika
ho tompo ny firenetsika ka mila jereva zany makasitraka manokana fivananana voalohany tato amin'ny M24 namana adia tompony andraikitra rehetra ny tompony ainao manjery any veriko fa mba hitondra kely ihany fantsina sy fieritreretana ho an'ny malagasa zavatra nataontsika teto ary natao ampitiavana mba ho fitiava-tanindrazana tena marina de manampy malagasy mpiray tanindrazana aminy ilaina mifanetretena tsy ilaina am'zaozao ary tadidio fa samy vovotsika ary mody vovoka indray tsy hitondra ariary any pasany ianao na manana tranzato ary ianao ray ihany ny afaka tazominao manana fiara zato ianao ray ihany aleo fihavanana sy mifankatiavana fa tsy hoata boribory io tany io ny any ambony androany mety hidina anakidiaratsarety ny lazantsika azy ary mifarany de farany ratsy ataonao misy valiny tsara ataonao misy valiny veloma tompoko. Dia ny havatra no entin'ny filoha nasionaly Afary Malagasy Andriamatoa Jean Irina Rafanomezantshoiny ihany koa no hoentsika manakatona ny fandarana tamin'ity androany ity ankasitrahana feno ianao tsy nisaraka taminay hatramin'ny afarany dimy amin'ny enina no niaraka taminao androany ary esaiko hatrany ihany koa ianao anaraka hatrany ny fahita lavitra M24 dia mametraka ny mandrapitava veloma amintsika rehetra indray ty.